zay ny amin'iny fahoaratsika miandalana ihany ny toin'izay vaovao zay fa Miroso tsikelikely ao anatin'ny fotoana maharitra ny rano na ny période de tiage isika amin'izao fotoana izao raha ny fanamarihana nentin'ny minisitry ny Angovo ny Rano ary ny Akoranafo misy ary ny fepetra izay raisina vetrany mba hialana amin'ny fiantraikany famokarana herinaratra ny fikorontanany famokarana herinaratra zany noho izay faritra ny rano zay fanazavana. Isika raha mijery any koba do isika hoe tariny rivière tsy ny rivière ny tarifa ny loharano mety hoe misy tarissement fa tsy tarikory ny loharano fa misy gestion atao amin'ny rano tsy azo mpaniry no barrage de rétention dia vahana araka ny ilana azy io idina araka ny fitantanana fanazanana zany amin'ny famokarana herinaratra dia averika etindray hoe ampy ary ampy famokarana herinaratra raha ny eto Antananarivo ny any amin'ny faritra moa dia manezaka izahay ao anatin'ny fametrahana ny paikady rehetra ary ato ato dia isy ny fanapahan-kevitra ary efa raisina tany anatin'ny filakevitra minisitry izany fanapahan-kevitra zany hoe tsy maintsy foanana anatin'ny fotoana fohy ny délestage era Madagasikara ary miasa ao anatin'izany zay tsy tiany hoe roviny io na fa anatin'ny fotoana fohy fotsiny izy ao ary eo mpanaovana zay paikady zay angalana ny fanapahan-kevitra farany.